Efa ndresaka ny vaovao tao amin'ny faritra Boeny izay ihany sika dia nankasitrahany lehibe ny faritra tao Boeny ny tolo-tanana nataon'ny fikambanana karana zanatany ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga tamin'ny fizarana sakafo maimaim-poana ho an'ny fokontany Aranta. Tsara atao filamatra izao raha ny fanazavana nentin'ny lehibe ny faritra Atrany. Toy izao ny angom-baovao. Androany sy ady anjara sakafo maimaim-poana ho an'ireo izay sahirana tao amin'ny fokontany Aranta ao amin'ny komuna ambanivohitra Mahajanga ny fikambanan'ny karana zanatany ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ka nasain'izy ireo tamin'izany lehibe ny faritra Boeny Saïd Ahmad Jafar mba hanotrona azy ireo tamin'izay hetsika natao izay. Voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana rahateo ny fanomezan-tanana sy ny fanaovana tantsorika ny fikambanana rehetra misy ao anatin'ny faritra mba ho fampandrosoana ireo saran'olona maro samihafa sy ho amin'ny fampandrosoana tsy mitanila. Sakafo masaka avy hatrany no naroso, tsy misahirana mitady afo sy vilany ary kitay na fatapera andrahoana hanina fa tonga dia homana. Ny sakafo natolotra rahateo tsy misy atahorana fa na ny mpanolotra miaraka amin'ny manam-pahefana azy naka-tsirony tsara ny hinana. Midika izany fa zao ezaka atao tahaka izao dia vokatry ny fo ary izay karazan-tsakafo tian'ireo mpanolotra hohanina no nomeny ny mpiarabelona azy. Ka nahatonga ny lehibe ny faritra Boeny Saïd Ahmad Jafar nilaza nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony fa tsara ilay tahaka ho an'ny fikambanana sasany izay manohina ny sahirana izao. Marina fa ny fokontany Aranta dia ilay misy ny fiantsoana ny taxi brosy nasional ankehitriny io ka tsy vao izao no nanao izao fanohanana ny sahirana izao ny fikambanan'ny karana zanatany fa efa nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ka fokontany 2020 amin'ireo 2020 no efa voatetin'izy ireo.